Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity taona vaovao ity matoatsika nomen Andriamanitra taona vaovao dia manana tanjon'Andriamanitra mba hahatonga antsika hahazo tombony ara-panahy. Toe-panahy araka an'Andriamanitra izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao tonga soa ao anatin'ny Pejy mitsanganaka miazava makasitraka anao hatrany manaraka izany. Toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hoy Timoty voalohany toko 4:5 fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia atao hoe ara-panahy. Ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fananana an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Raha ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary misy tombony vao maikako ny fananana an' Jesosy eo amin'ny fiainana. Noho izany tombony lehibe ho asoanao ny fananana an' Jesosy. Hitanao ve fa hatramin'izay nandraisanao an' Jesosy dia lasa hafa mihitsiny. Tsy hoe tsy misy problème, tsy hoe tsy misy olana, fa samy manatrika olana mitovy izao any, fa misy olona tonga dia mamono tena. Nefa ny olana tsy tena lehibe akory eo amin'ny fiainana na mety mandalo olana goavana, fa le olona manana an' Jesosy satria miaraka amin' Jesosy miatrika an'le olana. Tombonanao ny fanananao an' Jesosy. Na ao anatin'ny olana io, na ao anatin'ny fitahiana io. Be dia be ny zavatra horenao mandritra ity taona ity. Be dia be ny zavatra holalovanao amin'ity taona ity fa ozy izy ny tompo aminao hoe milamina fotsiny ianao fa tsy ianao rery manatrika an'io anatin'ity taona ity. Tombonanao no manana ny tompo. Noho izany aiza vototra, aiza takalo an'izao fiainan'izao tontolo izao, aiza takalo vola, aiza takalo arena. Fa tsy misy nininina, tsy misy nizaniza, ary tsotra izao ny fiainantsika raha tsy eo Jesosy. Tena tombony lehibe ho antsika ny mahamalagasy antsika, fa tombony ho antsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy mbola resaka vola na arena, tsy mbola resaka fitahiana, mbola laharana faharoa zany, fa ity taona ity dia ho tombony ho amin'ny fiainam-panahinao. Noho izany ataovy izay androsoanao ara-panahy, tiava mamonjy fotoam-bavaka, tiava mivavaka. Raha sitrapon'ny tompo efa tsy ho elitsika dia hanokana fotoana afahantsika manao fotoam-bavaka, afahantsika manao cellule de prière na mivatana io, anasanantsika rehetra eto Antananarivo sy manodidina, tsy hakanavaka na avy amin'ny fiangonana inona ianao na avy amin'ny fiangonana inona dia asaina ao anatin'izany satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Ho anao ihany koa izay any ampitan-dranomasina maniry ianao hitombo ara-panahy, hanokana fotoantsika afahantsika hanao vondrom-bavaka en ligne dia anasanantsika izany. Aoka ianao angetaeta ary aoka ianao tsy fatiantoka ho anao ny fanokananao fotoana, hivavahana, ny fandanianao fotoana, hanompoana an'Andriamanitra, fa tombony anao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Noho izany ny fotoana izay laninao an'Andriamanitra dia tsy fotoana verivery zany fa tombony ho amin'ny fiainam-panahinao. Tamin'ny mbola tsy mivavaka dia ohatrany hoe ahoana koa ary tia mivavaka foana ity isan'andro, fa rehefa nanomboka ny sokatra ny masom-panahy dia lasa natsapa hoe mahafinaritra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Rehefa ianao izay manomboka te hamonjy fotoam-bavaka, tia zavatra ara-panahy dia lasa manomboka memitombo izay ny ara-panahinao. Noho izany ny fotoana laninao an'Andriamanitra dia tsy gaspillage fa investissement spirituel. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartager. Ary raha mbola tsy abonné amin'ny Pejy ianao dia manasa anao isabonina amin'ny Pejy manome fotoana antsika amin'ny herinan'ito izao indray. Veloma tompoko.